filoham-pirenena zay lazany ny sasany fa hoe filoham-pirenena ny vahoaka mahantra tsy ataoko mahantra ntsony ny vahoaka vakalonareo miasa am'zany ny sasany a faly rehefa misy zavatra mahavoa ny vahoaka malagasy de mitehaka ary zareo hoe io fa vo za malahelo sy mitomany hoe raha misy zavatra mahazo ny vahoaka malagasy fa rehefa nataony safidy tamin'ireo de jerenareo tsara inonareo tsara ty a hoe izy am'ireo filoham-pirenenareo a no manana ny aitarika na mitarika na ny leadership aty Afrika na ataony fifidianana mifidy daholo ny maneran-tany na de nisy azy ny sopatra de ny filoham-pirenena malagasy a no voafidy a fa mahay mitarika ary manana ny leadership aty Afrika tomponazoko tsara. Le any ivelany ange Andriamatoa filohan'ny Repoblika tsy miany eto Madagasikara. Le any ivelany ange Andriamatoa filohan'ny Repoblika tsy mitondra eto Madagasikara. Na isy raha mandrika reo sanatria de mila atao lany le candidat mpanjakana. Raha hoe tena misy manam-pahaizana maro neto raha misy intellectuel eto amin'io zava misy eto amin'ny tanany de tokony hitsanga fa tsisy mitsangany fa hoe ohatrany hoe mety daholo zay ataon'le fitondrana amin'izao. Efa masapaka fa miandrasana dia ny hoe ahoana ny jona mandona an'izay tsirana ohatra fa tsy zao lay fiteny na lay fietika teny fiantsira na tany iza masa zany zao misy adidy asy andraikitry lay androm-panjakana zay napetraka hitanjana fifidianana mandona zany efa de hoe aiza am'zany zay mandala fahamarina sy ny rano sy ny nanenao nisy ary ohatrany hoe mandreraka izanymasina aniza ny tanàna zany hoe isika rehetra na de samy malagasy ary anday de misy klasena tsy ho tompon'le tanàna tsy ho tompon'ny evy fa de hoe ametrahana zany ka ze masa nanara zany zao ny hitako hoe fandehan'io resaka io ka mandona ny devaly fifidianana na fikarakarana ny fifidianana de fikarakarana ny fifidianana de nakorotana le izy nikorontanina le izy satria ny lisita efa mety a misokafana ndraiky afahana hoe iza ny mbola tsy mahazo fahefana ifidy a de mena fahefana ifidy de rehefa mikorotana indray le fifidianana fa mandeha any milala fandraisana ary zareo de ozy indray ero mila fitoniana vahoaka fa tsy mila fikorotanana de isika zany aiza midisika am'izany rehetrarehetra zany ka ile fijoroana reo milazany hoe izao le raha ny sinisitra izao de makaisytika am'izany manana mpanjaka sery fikary am'izany matetika efa nagyadina rehetra de mety etra am'le le vahoaka mikeny totsolotika tsolotika am'le hoe mila manaja an'le fahamarina fa mbola hoe zakatika ihany zany zao le zavatra masamy hafa misy eto amin'ny farasoam-panjakana zao akoatrany fanatrany zany fa hitany elokevitra ie fa hotoizantsika amin'ny antso manaraka aloha de mitondra fanazavana ianao rehefa avy eo raisina ny antso ary miaraba tompoko allo eny ary faly miaraba ny tompo radio miaraba anao madama miaraba tompoko fanontaniana avaketriny zafady miaro le resaka fandrikanana lam-panorenana misy no anontany koa impiry mandrikana lam-panorenana kay ny filoham-pirenena de azo ahongana amin'ny maha-filoham-pirenena ray zay fiainana fikatana ny firenena amin'ny akapobe misy resaka fifidianana misana mankano sam'izao eny resaka disqualification io tena mitombona resaka disqualification azo disqualifiena avy eo ny candidat anankiray rehefa mampiasa fananam-panjakana io manko tena voasoratry ny lalàna io ary raha fifidianana amin'ny teneny de mitsara fizarana vary manao vote conjugué vary ho an'ny banque nameny banque mondiale ho an'ny mantsa amin'ny faradoboky ny candidat numéro 7 zaraigny ery amin'ny collégium ery atrondrombe amin'ny faradoboky ny candidat anankiray
de mbola mizara indray izy aorianany fifidianana votre conjugué zany raha tsy mifidy anareo tsy ameko an'ity varika zay le famille izy azo disqualité na izy zay ary tia ny tena zava-toza mbola fietele le flou apurene roandro talohan'ny fifidianana tao amin'ny propagande ary taorianany fifidianana izy mbola nakao amin'ny arena nefa tsy birao am-panjakana eo mihitsy ny zavatra tiana apetraka somary lavalava le fa afaka mihitsy angambatra zao de resaka leader politique mety ve aminao raha olona nanana defety 5-0 re 5-0 tsika de ataontsika indray no angalana homme du match mety ve azo atao ve zay zay kama fahalavaloha misaotra anareo amin'ny fanontaniana raha ohatra tsapatsika de nisy raha matahora de tsindry azo lena na azo ny parabelona tamitsika tany amin'ny bureau de vote na ny délégué ny candidat sasany aza de tratrany raha matahora zany hoe noraonana tamin'ny fomba ankolaka hoe tsy mahazo PV nareo raha tsy mandoha vola tsy mahazo miditra ny délégué ny candidat numéro zao na numéro zao tany zany de efa nisy ny raha matahora rehefa vita indray ny fifidianana de mandeha ny feo moa zany mandeha rumeur zany azo sokajiana hoe ny 700 rumeur mety misy fahamarinany de ny 700 zany no mila amarinana sy azahoana proof momba n'izay fijoroantsika izay momba le fandikana lalam-panorenana efa imbedabe any antsika ary tsika efa tonga saina conscient hoe misy zany fandikana lalam-panorenana zany de raikitra ny sondage angamba no oentina azo sokajiana anazy hoe na isy raha mandrika reo sanatria de mila atao lany le candidat mpanjakana zany feo mandeha de ho atsika vahoaka malagasy zany mahatsapa isika ve de eritreritra fa ireo vahoaka zay efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ary tena natao mihitsy n'izay asahirana anazy sanatria ny endrika fanjanahana kolaka matsaina sy amin'ny resaka raha-toekarena de mihevitra ve isika fa osary eo ijorona de misy mitarika ary hoe andao ijoro de zay mifanandrify aminay zany loha no ataonay ijoronay de manaitra ihany koa izahay ireo zay afaka iaradia ijoro miaraka aminay dawary rasina ray ny antso manaraka raha ohatra ka efa misy vonona mbola tsy vonona isa efa vonona ry andriatiny efa io mandondony io miaraba tompoko normal zany ka tokony mipetraka le fanontaniana hoe mandika lalàna isan'andro mandika piarity existe aminy zany lalam-panorenana zany fa eto amin'le zava-misy amin'ny ianana natao teto amin'ny tanàna iny komba am'izao zany de raha hoe tena misy manam-pahaizana maro neto raha misy intellectuel neto amin'io zava-misy eto amin'ny tanàna de tokony hitsanga fa tsisy mitsangany fa hoe ohatrany hoe mety daholo zay ataon'le fitondrana am'izao ka io misy lefarany zava-misy ary raha totokatra raha ny vahoaka malagasy hoavindray zao mako hanovan'le lapanireny afaka nilitany amin'ny troisième mandat de hitantsika fa mbola ty foana aza ny afindra fo ie tsy nametraka fantany izy fa maneo ny aiainy am'izay mety hitranga ihany koa hoe mety ho tohizany foana io fandikan-dalàna io ary mety ho tonga hatrany fikitrihana zay lalam-panorenana manao ahoana ozy izy ny intellectuel atao ohatrany azo everina mihitsy ny kitiany an'io lalam-panorenana io ny anam-porofona anazy raha tsy miseho izay zavatra fanovana lalam-panorenana zay andalo any amin'ny anteny mera-pirenena de any zany vao afaka afirmena hoe isy zay fikitiana lalam-panorenana izay eto koa zany de tsindriko kely nisy tamin'ireny fampelezan-kevitra eny nilaza hoe mpanohitra de nisy candidat ny teny hoe izahay no tena mpanohitra de ao amin'ny anteny mera-pirenena nefany misy solombavam-bahoaka ny soratena hoe mpanohitra ankehitriny nefany
voafidy a ny loi de finance initial de voafidy a le resaka hoe 44 rany ekena de any amin'le mpanao lalàna mihitsy ny ange zany any amin'ny législateur zay mpanao lalàna zay mila manao ny lalàna no ihany koa anisan'ny fototra lesika zay mahatonga an'izao tsy fanarahan-dalàna izao satria nary zareo zay mila mandray ny andraikiny amin'ny mpanao lalàna sy mpifidy lalàna azy arany a sarotra ho andro zareo no miteny andro zareo ery am-panatanteraka hoe azafady ito lalàna ito a diso inareo tsy narahanareo inona ny antony zao ny mesure raisiny ohatrany mialatsiny amin'ny fitenenana hoe samy manao zay tiany ataony samy mandeha samy mitady zanatria rasinareo ny antso manaraka ry aloha miaraba tompo manao ane miaraba miarabanao brito de miaraban'le elaely zany elaely izy zany elaela fa sety fa misy SMS nalefa zany tany mikasika an'io le CNC io zany teto Ambatomaro de nisy olo tena lefa nitomborozako teo Ambatomaro fa tiany sany tompo vo mamasy mihitsy ny nahita miara-bavaka aminay teny ratsy vehivavy reny olo tena ziny naika totono moa tefa teny efa zokinao miala de iny moa zany ihany fa za zany de zany zavatra tenento io zany zavatra efa voomana io fa za de tsy matoky an'ireo senireo tsy matoky an'io fitondrany io za aloha mifidy fitondrany ireo lavidiko fa io zany de pitaripaty filambavy fitondrany io afa nylazay mbavy efa nitoron'ny tanany taizana zany sia zany io ka nidam-panjakana zany za tena zany fa erako zao tontolo zao tsy misy an'izany kandidam-panjakana zany tompo fa spécial eto Madagasikara misy an'izany ka ity zany de zao fa mialatsiny tompo fa de zao za zany venina de zao 2002 tadiavina tsy mantovavy zany aizanako valy misy malafo safiny ny efatrarivo ny kilo ino anaton'le filoham-pirenena misety za aloha vao misety reo tonga de piako mba hitany fa sisy ilako azy tsy tena namena tena lomano anatin'ny fahantrana magnitsitsiko amity ka tena zala zakeny zavatra marina tenenao ty bouton maray pension zany amin'ny asako taloha mba fonctionne mbola navita 7 taona da ty amin'ny privé maray pension ro zany avazaka azy fa mbola miasa azy zany efa tsy manova trano tsisy eto 5 taona izy efa teo amin'ny fitondrana teo tamin'ny tekesamita de ampy 5 taona efa tokony otraikefa ny zany miampy herintaona efa tokony otraikefa tokony efa hitanao ny lalakany tsy misy mihitsy ny fiakaram-beta de croissance économique tsy misy tsisy fisongotan-karama tsisy an'iny fa mihinano aima fotsiny le vahoaka ka hifototra any aminy io za de sûr tsy misy ny tsisy zany hoe tonga any an-trany an-tany tarakany ny fanodrininy hafa misy fetrany io fa de zao na le colonel nanao le fanokana-panjakana iny nanangana hôtel restaurant ngeka be amin'ny route de Tamatave za teraka de mbaralina isany zava-misy de avy reto fa ny filohan'ny république koa aloha de nandefa valikafatra tany andekaleka tam'le fambolekasy moa tena nale tany fa nisy discours politique kely any de ka nany any ivelana rehefa maiky fa mandresy mandrosiny ety de eo koa zany le fahazahonan'le hoe nataon'lay gazety boky mikasika an'le hoe izy zany leader politique en Afrique tam'ty taona ity de lasa somary mba miakatrakatra kely aloha de alao hitodika mahitsy amin'Andriamatoa filohan'ny république hoe ny any ivelany ary mifidy anao le any ivelany ange Andriamatoa filohan'ny république tsy miany eto Madagasikara le any ivelany ange Andriamatoa filohan'ny république tsy mitondra eto Madagasikara ary le any ivelany ange tsy izy no mitondra sy mandidy sy manao ny lalana eto Madagasikara de ny zavatra tataraina sy ny rapport omena azy any ange no ahafahany miteny hoe enao ny leader politique tena neken'ny rehetra fa enao ve Andriamatoa filoha mba nandeha tany anatin'ny atao madinika mba nandeha tany amin'ny faritra iva rehetrarehetra tany fa zako Andriamatoa filohan'ny république nitety Antananarivo tamin'io campagne électorale io de mifona Andriamatoa filohan'ny république fa ontsa ny foko tsy mendrika an'le vahoaka malagasy kosa le miaina ao anatin'le maimbo masisy hoe tsy mendrika ao anatin'le tsy mendrika amin'ny vahoaka malagasy kosa le hoe tsisy rano bidon jaune firy Andriamatoan'ny république any de tena mijaly mahaloto ny tanàna mahamofona tena hoe mifona eto tonga de saiko nandoa mihitsy